fandarana famatafatana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny 2 atoandro ary ny famerenana dia amin'ny 7 arivo. Alarobia faharoa ny volana oktobra 2024 manantitra ny araba tokolasy tokovavy antsika rehetra manaraka ny fandarana okazava amin'izao atoandro zao ary dia isaorana koa isika tsy miala amin'izay onjaka eo ny Viva izay. Anio moa dia alarobia ary ataontsika hoe ho goavagoavana ny resaka eto amin'ity fandarana okazava ity androany ho hitantsika eo ihany ny fandihan'izay fa kompatarina ho antsika rehetra dia fankasitrahana hatrany amin'ny fanarahana fandarana okazava. Miarahaba ny namana teknisiana mampatika ny Anjanahary ihany koa ny mitondra ny fandarana amin'izao atoandro izao. Afanafana hoe ao ny resadresaka indray ny vahiny isika vahiny izay efa fantatritsika raha vao tonga ao anatin'izay hoe fandarana okazava izay ary anisany ataontsika hoe manana lanja eo anivon'ny olona rehetra miaino sy ataontsika hoe mandray sy mamakafaka ihany koa. Io tsy mampatika hoe mpamakafaka fa ny tsika rehetra ihany koa mpamakafaka ka vahintsika amin'ity anio ity dia ny namana mpanao gazety izay tsisy tsy mahalala azy dia Andriamatoa Jeannot Ramambazafy izay betsaka miantso azy hoe Papy Jeannot, betsaka miantso azy hoe Jeannot Ramambazafy izay efa tsy zohina. Amin'ny rehetra miarabanao aloha namana Jeannot Ramambazafy tonga soeto amin'ny fandarana okazava indray. Miarabanao Mampatrika dia miaraban'le mpieno ary indrindrindrindra le mpijery satria araka ny mahazatra moa dia alefako amin'ny YouTube ity ka dia salut nareo mijery amin'ny YouTube manomboka hariva fa dia marina ihany ny tenin'ny namana Mampatrika fa zavatra nan-danja satria miatraika amin'ny fiainan'ny ataontsika ny ankamaroan'ny mponina zany le olona atao hoe madinika fa ho hazavain'ny Mampatrika teo moa zany izy. Namana Jeannot Ramambazafy fanontaniana mipetraka avy hatrany mpanao gazety ianao dia mahalasa ny sain'ny olona zay manko tsara fantatra hoe misy ny mpanao gazety tsy miankina fomba fitondrana, misy mpanao gazety tsy miankina manohatra ny fitondrana. Ao anatin'izany ve namana Jeannot Ramambazafy? Zao tsara mihitsy le fanontaniana tsotra zay vao 7 taona zay ny mpanao gazety zany hoe amiko tokony tsisy an'izany hoe mpanao gazety na antoko zany hoe mpanao gazety GV, mpanao gazety Timma, mpanao gazety PSD fa zavatra tsotra. Rehefa maty dia hitanareo anaty fera-para hoe Jeannot Ramambazafy mpanao gazety fa tsy hoe ministra taloha na tale taloha fa azavako anareo vetivetika inona natao hoe mpanao gazety. Mpanao gazety tompoka dia zao mpanelanelana amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Zany hoe misy mpitondra zao manana programan'asa ataona ny tombotsoa be sy maro dia mihaino azy ianao mpanao gazety hitanao fa tsara le izy mety mahasoa an'le maro anisa dia anjaranao mpanao gazety manazava an'izay zavatra eritreritry le mpitondra amin'le maro anisa. Zay zany ohatrany hoe courroie zany courroie de transmission teny vazaha le izy ataona zany hoe manelanelana ao mpitondra sy ny vahoaka. Mandeha ny andro mandeha ny volana nefa io fa tsy mifanaraka ny zavatra nolazain'le mpitondra le fandehan-javatra asa inona ny antony tsy haiko anjaranao amin'izay mpanao gazety enao nanohatra iny any tenan'le mpitondra hoe tsy mety nge fa tsy zay mifanarahana tamin'ny voalohany dia indray taterinao an'le vahoaka reto tena zay misy ve moa ny fanarana an'izy dia eo amin'izay le manomboka hoe enao ve mpanao gazety mpanohatra ve so mpanao gazety nantoko tsy zay tompoko any anjaran'ny mpanao gazety tsy hoe sanatry mivava hoe ampiady olona fa hanazava ny saim-bahoaka ary tsy misy fanazavana tsara raha tsy miala avy amin'ny tantaram-pirenena sy amin'ny fanabeazana. Io ny tena lesoko aloha amin'izao fotoana izao mile asantsika ny sarapady io hoe fanabeazana. Meko ohatra zao ianao ohatra hoe ianao ve zao Mampatrika dia raha tsy miditra TGV antoko TGV na mampara dia vahoaka amin'ity Viva ty nareo nga ny teknisiana terena hiditra amin'izany antoko ataoko fa tsy zany ngamba ka tokony tsy zay mihitsy nafantaran'ny olona mpanao gazety. Za zao any aminay ihany fa izany tsy mahalala moa ny tsara hoe mpanao gazety fa iza nasay teny hoe misy miteny any izy hoe mpanao gazety zao ohatra zao nareo radio zao tsy mahita
fa eo amin'ny youtube amin'ny sary zao mahita manao t-shirt volomboasary ah de zao ny zavatra mampime satria fe za manao ty volomboasary ty de tonga de mpanao gazety nanjajo io mpanao gazety TGV azafady a volomboasary iny de anao matsena nalakely ino ny Star Times volomboasary a de ao koa ianao manao panao ngedabe le misy jaune orange ino tsy volomboasary ary any andafy any Europe ina ny lokon'akanjo maillot-ny équipe-ny Hollande na Pays-Bas tsy volomboasary de samy rivotra zay ty fa zay mahafinaritra any nanao an'ity volomboasary ty satria fanaraka amin'ny somizy mainty ka zay lui aza raisina ambolony loatra rehefa de zao samy manao ny asa na tsakatsy andavana fa mila ampahafantarana tokoa inona marina ny asa atsika fa manjary mampanahirany za ko tompoka ohatra efa portaona mpanao gazety tsy hoe mpanao gazety narema satria efa tamin'ny ratsiraka za zany mpanao gazety tsy mpanao gazety narema de mivadika mpanao gazety ny NDT de mivadika mpanao gazety ny Tima de mpanao gazety ny TGV de mpanao gazety ny tsy fantatro tsony tsy efa feno médaille be ve ito tena hoe zao tsy zany misy ary zay a efa impira manazava an'izany efa 5 taona zao mbola manazava an'izany foana ka asa raha mba miditra tsara ao amin'ny sainareo rehetrarehetra inona natao mpanao gazety imivona am'izay de mercenaire zany dikany amiko zay tompo namana Zanora Mambazamo ny vahintsika eto amin'ny fandarana okazava tsara ho fantatritsika ihany fa mivoaka amin'ny YouTube izy tia aoria afaka ora vitsivitsy eo zany izay titlina ihany koa ty anaraka an'izay resaka YouTube izay fa mbola ao anatin'ny fanontaniana ihany namana Zanora Mambazafo no hoe voatendry misimisy ny gouverneur zay moa zany no fiantsoana azy de somary miteraka izy eo resaka be avy ao amin'ny sasany sy ny karazany ka eo ianao namana mpanao gazety mihitsy ianao ary teny zany mazava ho azy mba fantatry ny olona hoe aiza ho aiza mifandraisanao an'izay resaka hoe gouverneur izay ya misaotra betsaka zay misy le fanontaniana tsy de tena zay moa le vetikevitra androany fa misaotra anao aloha nanao an'iny efa nanao lasoratra mikasika an'io resaka gouverneur tamin'ny volana febroary bon midona tamin'ny rindrina de voaingana koa hoe nanao an'io amin'ny teny diasy ary izy io zany nataoko amin'ny teny diasy ary miala amin'ny tantara fa mandainga azy miteny zao vao misy an'izany gouverneur zany ka zao za tsitra milalina am'izay fa ty ameko ohatra anankiray nareo ny antony mahatonga hoe tsy de tena mamparisika io resaka gouverneur tsy le voambolana iny tsy olana zany natao izay tia nanaovana azy fa le hoe Madagasikara ve tandalana sa tsisy de mba hampahazava anareo rehetrarehetra satria moa le fampianarana sy le fianarana ny diavina mihitsy de tsara mitovy daoly de tia nomeko ohatra misy natao hoe amin'ny teny vazao code de la route amin'ny teny diasy zany fitsipika fifamoivoizana izay tsy mpitondra tomobile ihany tompoko ny ambany zay fa ao koa mpandeha tongotra mpandeha moto mpandeha scooter zany hoe iny zany lalàna tsy maintsy arahana mazava angamba zay iny natao code de la route manaraka daoly rajany voasazy voamaly azo na ena andriamato ministre ny atitany andriamato iza moa ny anarany ministre ny atitany iny iza ministre ny atitany ministre de l'intérieur ya tadidina hoe miteny izy hoe tena ara-dalàna mihitsy le resaka mifanendreny gouverneur fa nisy décret de zao tompoko hoe mety efa aminao izy ty de samy koa mihaino tsara za zany de tsisy dikany zany nanaovako ny anarana fianarana lalàna satria tsotra le izy meko ohatra ianao io ministre io zany zao ao trano misy marary tampika tsy maintsy hivoaka ny trano zany ianao hividy fanafody maika ka vonjainy tsy maintsy hividy fanafody makany amin'ny pharmacie nefa misy lalana maromaro ihany vao tonga ao pharmacie fa eo anoloananao io misy lalana tonga any pharmacie saingy zao sens interdit io zany hoe tsy azo ale raha vao miala aminao ary le izy somary midina raha mandeha amin'ny sens interdit fa miakatra izy raha vao avy any le sens unique kanefa ianao maika tsy maintsy vonjaina anao trano de inona alainao de oentinao ny katraka ao de mandeha mafy be anao amin'iny voanao nefa tampotampoka hoe misy olona na zazakely zany na olo dehibe na tsy tonga de mipita voadonanao izy
dia ahoana mifandena aiza ny responsabilité ahoana inona zany nafahanao manazava hoe ahoana zany fanaovana an'izany zay ny aloha patatso mivavy dojay koa zany ty resaka hoe gouverneur sy resaka lalam-panorenana tsy mahita an'izany gouverneur zany aloha am'le république faefatra fa chef de région ao nareo miteny hoe azo atao kanefa le andraikitsy le hoe gouverneur le andraikitsy le chef de région dolo natao fa maninona eo mekitsiny zany le manodidina an'le foloha tsy de tena rasy nge le hevitry satria maitra no fampantrony ka zay maika tsy faingan'izay indrindra ny olana satria le olany pitatery izy mazatra tomobile miakatra avy any amin'ny sens unique enao mirimorimo be midina ary ambany ary de voisaka izy de maty ka ahoana tany tandalana ve tsika so tsy tany tandalana zay mipetraka manaraka ny code de la route so tsy manaraka ny code de la route manaraka an'izany io le hoe article 154 ny ao anatina ny chef de région tsy maintsy tendrena ohatrany manendy tsy maintsy fidina zafady zaka mitorona hatramin'ny loko tsy maintsy fidina ohatrany mifidy filoham-pirenena ohatrany mifidy solom-bavam-bahoaka zao izy zao tendrena de garagabe nareo le mitabataba hoe akoatrany diaminisina tany tsy tao tamin'ireny teteza mitra reny tabataba ery do nareo tamin'ny article 54 aza tadidinareo hoe ny maro anisy amin'ny tsimbazaza député mifidy ny prime ministre inona moa nataony diafolo rajonary mampiany telo volana izy ny azoazo tao tsy docteur Coul Roger le napetrany tao nefa tsisy antoko tsisy inona mitovitovy am'izay nge ty 154 ty ary magada fa ty an'ty 44 ty nareo 54 154 tsy hoe hiady amin'izy tsy hoe anarahatra amin'ny foloha na hoe za mifidy azy fa tsy le hevitry le foloha ny ratsy fa zao ataovy manara-dalàna zany anatralalàna misy fomba raha afaka manao référendum mandeha fa io le hoe maika amin'ny fampandrosoana andry avaly manana koa ny tamin'izy folohany teny hoe za fatako ny masoa ny vahoaky fatatsika ny farana ka mba mandinira tompoko manara-dalàna satria tandalàna zay ny any zavatra tiany fa tsy le olona ary le olona koa de nareo aza manolo-bato mafana amin'ny diafoloha raha ohatra ny conseiller juridique tsara de ataovy amin'ny teny diazo fa azasiana zany sui generis zany aiza nafatara amin'ny vahoaka ny teny latiny zany na indray mibiky herlazy manonona satria tsy azoko nazary fanina hoe appellation détachable rattachable fa ataovy teny diazo tompoko hoe fa ino izy voatendreo ka na de tsotra na efa niteny zavatra ho teneny koa satria abitiko zay amin'ny firenena fa nenina amerina fotsiny de zay zany mikasika an'iny fa efa vita moa le izy devant le fait accompli hono fa zao za tsy mitena an'izay ohatra sens interdit zay manjary mampanahirana manjary zamy manenina kasa raha azonareo tsara am'izay inona zany le mampitovy am'le tandalàna sa mahatonga atsika malagasy fô nisako misy mpitondra hoe zalàndray anao ka manao an'izay tiny tsy zay koa mampandrosany ty fireneny ty raha zany tsisy dikany fa de isako mihesiky zao zany io satria maika be do tsika na ny États-Unis efa 1776 ny lalam-panorenana jereo zany tena anareo raha sainy Donald Trump iny lefa niteny hoe pays de merde tsy za fa izy ny tena zany eo amin'ny foniny nataony efa nidarofa ny bombe Corée du Nord io saingy zao tsy afaka manindra le bokotra izy fa nazy mitandalàna ao sénateur manjary de ohatr'izay koa ny atsika ao Frantsa koa 14 juillet 1789 tapahana ny lohan'ny mpanjaka hoe tsy izy trondra nga zany bijaly zany fa tovitsika bon pays de la liberté la France fa zao tsy tokony tsy verina tsony neto amitsika tompoko mampalay zavatra efa nisy mbola verina ohatrany hoe tena very hoe very tadidy dolo am'izany article 54 zany de zao ndray l'article 154 satria nahoana maika amin'ny fandrosoana angeny tena mampanahira ny ady izy ka ataoko fa mazava aminareo ndray izy fa tsy hoe hiady amin'izy na hiady amin'izy anazava ny sainareo fa tsy hoe andao hidina any an-dalana azafady tsy zay mihitsy akory asa raha mazava nareo mpijery nareo mpieno sy technicien manitikitika fotsiny zany eo am'le hoe ny amin'ny filoha sy reo mpiasa manodidina azy sy ny manodidina azy aiza ho aiza zany tena tiany namanazy anao hoe mambaza voapetraka manoloana an'izay le hoe fanaran-dalàna sy tsy fanaran-dalàna zay satria be da be manko mihevitra zao hoe hevitra avy amin'ny filoha io hevitra avy amin'le filoham-pirenena io na sahala am'izany be da be mety mihevitra an'izany de manaratra eny rano fotsiny koa le vahoaka zany zay zany de izy de ohatr'izao de manazava am'izay le
dia sa araka le teninao misy amin'ny teny vahiny fa raha dika amin'ny teny gasy any koa anie le zavatra sasa entoko zao le izy io a na tena na tsy na zay ny zavatra marina fa tsy andany zany izy efitra avy any amin'ny filoha io izy a efa taona ny andriny nataony ny HVM hitatsika le izy efa mivolavolainy io zavatra io izy mainka mo ina moa matezeve azy fa tsika angamba mety tsy maharaka kanefa zao kosa un conseiller est fait pour conseiller teny frantsay io mpanolotsaina natao anolotra tsy saina koa satria bon le teny frantsay manarina fa anolotra hevitra ny teny filoha tsika maika be anao an'izao anao gouverneur enao anjaranao am'izay mitena an'le filoha mandresy lahatra azy azo atao ve io sao tsy azo atao fa manaja lalam-panorenana zay ina atao tanytandalany fatria ekena dolo eny andriamatoa filoha fa mety dia lasa mamorona an'izao zavatra zao amiko zany nanao lalàna tompoky le tsotra mangataka manao référendum ary tena mahavarina matserika aho izy nanetsimy zay maniny izy tam'le hoe anao fondation nangataka ny hevitry ny HCC dia nety fa maninona tam'ty resaka gouverneur ty bon mety indray teny ngamba ny sasany le enjana be izy indray moa lamody le enjana be hoe tena afaka tsy mandalo amin'ny HCC fa zao misy tsaikitsaiko tsony fomba fiteny tsy angy izy enao conseiller juridique na conseiller juridique teny zao ngy andriamatoa filoha mety le hevitra ao fa jerentsika lalàna tena tsisy an'izany gouverneur aloha ao anatin'ny lalam-panorenana faharoa chef de région nao araka ny article efatra amby 500 dia tendreny io ka tokony manao référendum satria zao iny tena mampanahirana an'ity tantara ty dia tsoky troisième république ray manontolo efa ao tao io 154 io hoe fidina ny lehibe paritra sy ny raha iny troisième république io tompoko tonga ndray ny quatrième république ny rajonary mampianina tsy ny fidina ny chef de région fa mbola nytendrena ihany tonga am'izay andrajoelona tanora izy ny tanora indrindra zany amin'ny mpitondrerany d'Afrika tsika zany nanantena andeha ara-dalàna ndray io ndray koa zany fa mbola tsy tendrena le chef de région na atao hoe gouverneur tsy ana le olana dia ahoana mihitsy ary zany avy eo misy décret mipopotra vakivakino anaty Facebook nefa tsy anaty nazapa-nao gazety miseho efapolo tsy nahita an'izany décret vakivakina any Facebook sao dia mba manan'olana amin'ny olana tenena gouverneur kosa ry zanora mambazany tsy olana ho aly izy hoe manana olana io efa nitantaraiky hoe gouverneur zany io tsy mety amin'ny malagasy satria gouverneur zany vao mahenao zany gouverneur zany dia kalenina ao tsaina marana koa nisy gouverneur tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka tamin'ny fotoanandrony tamin'ny varavaratra tany tsy mety avy eo koa nisy gouverneur militaire teto tamin'ny Ramanantsoa nisy gouverneur koa tamin'ny Ratsiraka teto Antananarivo tsy nasana metrapelana ny colonel général iza moa satria fatany fa tsy mety io zavatra io dia nanantentsika hoe tsy ho resana ntsony za resaka gouverneur zany tiny fa mipopotra tampoka hoe anangana gouverneur io ngy tsy mampanina zay tianao atao ny rafitra fa zao fotsiny manarary ny lalàny troisième république tendrena teo dolo rajonary mampianina tendrena teo dolo dia volazaiko anareo iny tena ny olana am'izay ngy tadididareo ny rapport nataony ministre momba ny antsakabary ny teny marina aminareo za tsy niteny hoe 10 sidiko tady 12 zao lazaiko zao 5 milliards zany dimy lavitrisy izafady vola nge zany enao zany indre-pandeha isaky ny ray volana sy tapany vao eony tia ety fa aminareo vao raiky ambifolo zao mbo tendry na faly niza na tsy faly satria mifakapanahy olombelona nofo sy raha reo zao tsika miteny zao efa misy tady efitra anodina farafaratsiny 1 milliard dia ho avy am'izay rapport fosika sy fopy la zao efa mandandry ahy izy satria nisy amin'ny 1 milliard efa tonga dia nomena hoe tonga dia omena iasana misy le mba may zao mianatra tantary izy ny tena kamakama tena bosy be any andrajoelona tamin'ny fotoanandrony tsy Jean de Demaranty Jean de Demaranty tadio tsara fa gouverneur ny faritany zaka tena ny Tuléar tompoko tamin'ny fotoanandrony nataony Didiratsiraka tamin'ny hoe province autonome aiza zao inona natao voalany erajonary mampianina na mindaka ambava fo i andrajoelona namorona ty mampary de tsy fantako ty dia lasa ministre izy
dia inona natao sarina amin'izay izy no efa ministre ny fonction publique efa nanodina zavatra atao izy mbola tsy tratra avy eo indray mbola nitendrena ministre ny poste dia tao amin'izay izy nitratra nanodina volany arteky dia aiza izy zao anentarina izy mitsotsotra izy zao e ka rehefa hitany zanahy io lalana io angalatra angery zanahy ka inao zany afaka revona tsy tapany io fa tsy mahavita azy dia roanao afaka soroana fatelo zava-dirandozy amikony koa reo dia ahoana ny eritreritra nareo tia ame fahefana azy nge nareo tia amena vola be azy fakapanao a tsy loza zay fakapana am'izao fotoana sarotry zao fa reo olona rehetrarehetra reo tsy maintsy iena andrimatofolo fa tena ahampandroso ny firenena fa ny ambadika any nge fa tena aizany concessionnaire ohatriny ty katikata ty io koa mbola resakafo io andina aloha misoroka zay mitsapy fa so nareo mieritreritra miteniteny foana efa ela loatra ny mpanao gazety efa fatako ny toetsain'ny mpanao politiky eto Madagasikara mpanao politiky hiteny fotsiny vetivety fotsiny amin'ny ndra zalahy isan'eo mpiseho mivondrona io mpanohatra io nzay zany dia tsy tia nzay zany dia le ataon'ny tima candidat fa aiza ihany ary nareo zany nefa torinana marika avanomanana misy sary be dia be dolo izy menakafy tandreo tabera sy ny rehetrarehetra ka zay vi fanaovana politika eto e andiny tena mampanahirana e na atsika tan-dalàna na atsika tsy tan-dalàna dia manompa enao folo mampiseho nendrika tsara mihitsy aloha angamba manara-dalàna ihany fa tsisy manakana an'le fantsona ary izy zay manakana an'izany fantsona zany reny tena ho poto satria tsy tia tanindrazana efa ela loatra nyjany majinika foana nge vomafy fa no ambonimbonao tenatena nonga izy mivadika do io maly vomalikely avikely fotsiny io ana bibidrany no mamasina fa naninona satria be dia be loatra miboxa ka zay ohatr'izay nge le izy zay le zanora mambazafy rehefa mitedy zay izy zay rehefa mitedy ary izay mihitsy izy rehefa ohatra ka manontona mifanehonkevitra amin'ny mampanao gazety azy fa fanontaniana ihany misy an'ilay programa hoe tanamasoandro zanora mambazafy any anatin'ny bokyny par amour de la patrie zay boky nosoratan'Andriamatonandry Rajoelina moa dia misy anaranao mihitsy koa izy iny any ka mba fanontaniana petraka aloha zany satria anao fa miteny any inona ny tena fandraisanao an'ilay hoe tanamasoandro ya zao a matony ny anarako anatin'ny boky ao io tazanareo io a page fahatelo amin'ny fitopolo dia tsotra fantatry ny filoha ihany aho fa fantany mihitsy fa za tsy miditra amin'izany hoe tendrena na amena toerana na ina ary za tsy azo hoahana satria tsotra ke za olona tsy onatiny ko hoahanao amin'inona moa fa za fantany fa tsy maintsy miteny zavatra ary miteny zavatra marina tena mahitsy ka io resaka tanamasoandro io dia aloha tena aloha azava zay koa izy okazava moa ly fandarana maha okazava dia tsotra ohatrany be dehibe ny lasa manadiny tampoka nge fa zao e ny filo amin'izao fotoana izao nge efa be ny tanàna ny Tananarivo e zany hoe talohan'izany nge efa tamin'ny taona fitopolo tany nge nisan'izany hoe projet grand tanà le tanà ataontsika Antananarivo mivelatry tsapany zany efa fatany zany mbola tsy nisan'izany teteza mihitsy zany zany IEM zany lavitra zany zany velirano zany lavitra be fa izy efa nanana vina tamin'izany saingy zao mafy loatra ny zavatra nataon'ny folo tamin'izany fotoana zany marika avalomanana momba ny commune ka voatery izy loha tsy maintsy nanezitra ny olana rehetrarehetra solitra ny zodira sy ny rehetrarehetra dia nefara amin'ny tolona 2009 moa le izy fa io tsy resaka zava-baovao na resaka petatoky na velirano na inona fa zao efa natsapy izy hoe efa atsoatsy zany hoe zay ny na faly nareo na tsy faly na ina tsy hoe mbosy azy na ina izy manana vina vision ary izy olona manana finiavana fa sahiny détermination mampalahelo antsy tezeveny anarany zay nafantaran'olona azy ohatra manodidina azy natsika ohatrany tsy maharaka atsona dia lasa manaikinaiky fatany natao hoe tanamasoandro dia tsotra avy aiza le masoandro mipotra avy any tsinanana mipotra dia io le sary ihany iny zany no tsainy zany
dia efa izy matoa izy niditra politika tompoko tamin'ny fito sy roa arivo niditra be ny tanàna efa omby folo taona lasany izy zay dia efa fantany hoe raha androany a rehefa izy ny eo dia mba hipotra am'izay azo ny anjara masoandrony am'izay a ny vahoaka malagasy ka atompoka amin'ity Antananarivo ity izay renivohitry Madagasikara azadino zany efa tamin'ny andron'ny mpanjaka efa tamin'ny fanjanahantany amin'izao fotoana zao io na dia nataon'ny amiraly renivohitra moa Tomasina tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 2002 tsy zay fa tsy azo solosoloana zany io natao hoe tanamasoandro hoe manombotra eo le izy faharoa tsy resaka zava-baovao dia mazava ho aho satria le grand-tana zay ho a misana commune be dia be ho velabelana koa rehefa avy eo fa sepotra le tanàna dia mila hitarana zay zany ka matana masoandro zay a rehefa mipotra dia mahazo ny anjara masoandro ny doly ny ankamaron'ny malagasy maro anisy na mifidy azy na tsy mifidy azy satria raha malala fa miala avy eto Antananarivo eto doly na ara-barotra na ka momba ny tsena sy ny rehetrarehetra zay ma renivohitra Madagasikara azy ary zay mahatonga ny hoe tanamasoandro fa tsy hoe tonga ny UM tonga ny velirano tafiditra anatin'ny programme ankapobeny zany fa io efa hitany efa taloha be an'izy be ny tanàna ary efa be ny tanàna zany fatany hoe inona natao hoe question d'urbanisme zany hoe momba ny fandrindrana ny tanàna ary indrindrindra renivohitra Madagasikara zay ny fandraisana an'le tanamasoandro fa tsy zavatra hafa koa hita amin'ny lohahevitra manaraka isika namanazanora mambazafy vaovao tamin'ny gazety androany gazety la gazette de la Grande Île dia misy lahatsoratra hoe tanamasoandro ny madinika sy ireo tsy mandinika avy amin'io mihitsy zany io gazety io nanoratra an'izy io ary tena natsara nataonao amin'ny teny gasy daholo mino fa betsaka no namaky an'izy ity hoe tanamasoandro ny madinika sy ireo tsy mandinika inona ny tena tianao ambara zanora mambazavy mahakasika an'ity hoe ny madinika sy ireo tsy mandinika aloha ay eka zao elizy tsotry za amin'ny mampanao gazety a dia zao me fitena na tsy dia mividiana solombavam-bahoaka ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana zao tsisy trony zany hoe malagasy moyen zany hoe tenatena fa na ianao manan-karembe tsy hitanao trony zay anaovanao ambona na ianao tena fadiranova reo natao hoe madinika io natonga le lahatsoratra hoe tao tanamasoandro madinika sy ireo tsy mandinika dia niala avy tamin'ny zavatra heniko tamin'ny télé sy radio momba nyty tanamasoandro dia Reambotro Manjaka le madinika aposian'ny sasany le hoe overy ny tanimbary tsy afaka amboly tanimbary tsony amin'ny voalohany zao dia zao fotsiny lazako anareo efa roapolo taona nanangana ny trano petrako tsadany eo nampalaza n'Ambotro Manjaka tompoko aza dia manita bahoaka sy manitaka madiniky nampalaza n'Ambotro Manjaka fanaovana briky tompoko reo tanimbary eo efa laza fanaovana briky efa tsy azo anaovana varotsony zay aloha mifandeny le madinika zany le olo-tsotra le tsy mba hanana le olona tsy meny hoe le ozy izy ny frantsay le sans voix za je suis la voix des sans voix ary soa fa mba misy sehatra ohatrantony anazavana azy manaraka koa foto-drafitrasa amin'ny foloha io bon oniza le izy anakamaroan'ny olona io le madiniky kanefa zao mena anao télé mena anao radio mena anao mamaky anao gazety teny vazaha foana nitanao ohatrany hoe ny farana izy moa le olona tsy teny tena zavatra tanam-bazaha io ka tsy anisy le izy manaraka an'izay koa vao tamin'ny 9 septembre teo le olona hoe le mikarakara azy hoe teknisianina mahafatrapo isoranareo fa tsy mety nataonareo zay mahatonga hoe tsy mandinika nareo aiza moa tsy andeha dolo zao resaka matavy rehetrarehetra zao sonoa kely maso be dia be notinao any Ambotro Manjaka tonga ao hoe aiza le majinika mahita andreo fitirika amin'ny voamaso be ana tsy teny hoe ohatsy io ary le lazaina fa mitovy amin'ny somamany ity fa dia ho totofandreo dolo ny tanimbary ho amidin'ireo dolo ny
ny tanintsika malagasy tsisy anjaratsika tsony ankily izy nanoratako amin'ity tompoky de tsotra hoe tanamasoandro ny madinika sy ireo tsy mandinika de miala amin'ny tantara miala amin'natao hoe lemaky be tsy mitatatra fa za tsy resaka eto hoe 1000 hectares hoe immeuble hoe avenue zao tsy antsika zay ngily tokony mandeha tanatana tohatra satria natao hoe serasera communication amiko fa afatarany tantarany Madagasikara aloha de fanazavana azay amin'ny madinitra mba afatarana visavisainy ny hoavy sy ny lasa ao koa nefa mpanao politika izay olona tena tsy laitra mibalany tsy haiko tsony fa de isaky ny teny nareo madinika izy aposiany fa izy aveo tengembozy nareo e fa angamo izy mipetraka ao e tokony fantatrareo marina inona ny tena fandehana ny eto Antananarivo fa de zao de miteny Banque mondiale efa milaza efa manambara manomboka amin'ny taona 300 2030 efa any mivaly tapitrisa tompoko mponiny eto Antananarivo mivoatra sy Atsimondrano sy Avaradrano fa tamin'ny taona 20 tany nefa nisany zany projet Grand Tana projet Grand Tana io de efa tamin'ny androny Zafy Albert natao io projet Grand Tana io fa zao napalahelo nanomboka tamin'ny Ratsiraka aloha izy aloha ny tena champion tena napalahelo tsy nisy nanoya zavatra nataon'ny Folotsiranana ho azavaiko koa 5 zao 94 velomin'ny professeur le Grand Tana zany hoe fatany fa tsy maintsy hitatra ny tanàna hitatra ny mponina de nieritseritra izy hitarina zany ty Antananarivo renivohitra ty kanefa zao tratran'ny empêchement izy moa de ndapoka teo le Grand Tana de tsy nisy resaka tsony misy ary tamin'ny androny Andradjoela be ny tanàna koa nisy an'io fa tsy nanana fotoana izy ka tsika rehefa manao tantara tsy maintsy mitomboka amin'ny fetombohany de ny fetombohany zany de miala amin'ny Dada Betsiranana tamin'ny Repoblika voalohany zay zany metombohatsika amin'ity resaka hoe ny madinika sy ireo tsy mandinika zany hoe raha hoe atsorina vetivety ny madinika zany de zao mponina maro anisa izay tena ankilabao foana atsorina de tonga de asaina makao magro taona 3 taona de aveo atao salany tsinitsiny rehefa atsorina de tonga de zay ngily izy ary tsy mandinika an'izay le mahazo avarapatana de manao oui monsieur be ny oui izy izy vazaha fa izy miteny hoe tombotsoana any midiniana de io tsy hoe sanatria mampiady olona fa zao zany hoe devant le fait accompli ka tokony meny tsara n'ity fandaran'ity satria tafiditra anatin'ny tantara avo vity ty fandaran'ity de fa anaty tantara zay le zavatra milazaiko eto zay ka ona nieritseritra tonga de riatana soa ona mety ho fanazavana eto zao zany tsika tsy miditra hoe politika mamerina pisdi namorona ny pisdi Tsiranana pisdi zay mandrapahafatinay aloha 10 taona ihany fa tsy any ny lafiny jeretsika fa zao tamin'ny Dada Betsiranana voafidy filoha de tonga ny verina ny fahaleovatena tamin'ny 9 jona 1970 de zao izy efa mahiratra efa fata mihitsy satria efa tsapa mihitsy fa tena hoe tsy maintsy hitombo vahoaka malagasy efa enina tapitrisa tompoko nisa malagasy tamin'ny androny Dada Betsiranana zao izao ampitombona 5 nisa mponina de fa natsilo izy de alohan'izay Tsiranana zay talidio fa tamin'ny androny mpanjaka io ajerena hoe misy ny lemako be tsy mitatatra io raha makainy mibony ery mazakamiadany nareo de manomboka amin'ny lakanosy io ka tsy takamaso ery inona zao ny hitanareo de nitanareo de anosy kely ampefoloha tonga hatrany tsy misy atsika ty akorondrano alarbi mipaty reto hatrany sotsy zao mifipetrana onaona dolo tompoko reo de tamin'ny Andrianjaka mpanjaka Andrianjaka niala avy any Ambomanga
tonga teto Analamanga ny anarany ity tery manjaka miazy amin'ny rova nisan'ny Rafandrana mpanjakan'ny Vazimba tamin'izany resiny Andrianjaka bon rehefa resiny Andrianjaka zany de arivo moa ny maramila netiny tao de nisoloany Antananarivo le Analamanga matoa hoe Analamanga Ialamanga ny tena anarany io tendrombohitra io na colline bleu moa izy ny frantsay de tena ala tokoa ny tao fa hatramin'izay izy nahitany be tsy mitatatra izy onaona be de efa nanita-kevitra izy io rangaha aleo avadika tanimbary dôly de rehefa avadika tanimbary de io tsy vita mora io manao zavatra fa io tsy vita mivavy eritrereto mpanjaka Andrianjaka zany efa tamin'ny taona 1600 tany talohany mbola nandazy zany Andriamasina Valina mbola nandalo Andray Amponomerina eo zany nanajarin'io 7000 hectares be de be zany navadika ho tanimbary tompoko ary efa tamin'izany natao io kanalin'ny Andretany io lakan-dranony Andran-tany io efa tamin'izany anampidirana rano ao anatin'ireo tanimbary reo de efa nanafatra misy moa ny mpanjaka Andray Amponomerina misy atao hoe zone tampon toerana tsy azo totofana mihitsy de inany zone dija misy any akorodika sy anina totofan'ny Ngiaravalomanana moa le izy io mahatonga le tondra-drano am'izao fotoana zao fa ny tiako tenenina am'izay tonelan'ela efa tamin'ny andro mpanjaka zany toa efa nataona ina moa natao hoe Taninarenina Taninarenina nge io Taninarenina misy banky centrale sy ny hôtel Colbert buffet sy ny rehetrarehetra io nge io nge tafiditra anatin'le Hauteville miala avy any Manjaka miadany fa ny totofany io de zay mahatonga azy io Taninarenina io resaka hoe tanàna rehetrarehetra manodidina reo nge zavatra ny Taninarenina ny totofana dôly aiza moa izy teo moa azafady iva ohatrany tsy de mahita ny tanàna ohatra hoe nokota mijery teo tokony nandinika miteny marina aminareo fa aiza le izy teo reto inona mampitovy retoerana manaraky reto ary mialatsiny ohatrany teo fa tsy maintsy nahita hoe Anosy kely Anosy Ankorondrano Andrano Bevavy Andrano Vory Andrano Mahery Soarano Andrano Manalina Anosy Patrana Anosy Be Anosy Zato Ankadito Andavamanga mba Tomadinitra reo nge tomin'ny lemaky be tsy mitatatra dôlo ny totofany resaka rano dôlo ny toviany reo Andavamamba nisy mamba tao nisy voay tao Anosy Zato nosy zany dodovan'ny rano fa nareo nanio 67 hectares io lazaiko anareo 67 hectares io onaona be tanibary nge ka hoe totofana ny tanibary aza mampimefa tena manoanao madinitra eo tena olona mpitotonga nareo e tombontsoanareo ny tsy azonareo de ny tantara marina tsy mahay tantara nareo de tokony akombona kely le vava satria le fiainan'le olona tsy hita le efa manomboka masepotra zay zany ny fandehan'lehibe tsy mitatatra io ary io nanamboarana ny kanaly Andriantanana de rano eo zany mandehandeha io zany natao hoe système irrigation mitarika rano de baka maka rano ary amin'ny fariny lanière lanière io tompoky tsy ohatran'io lanière io fahiny fa rano miangony io mare ahoana moa ny okoko moa so ina moa ny zay ny anarany sy rano mikopo reo zany fampivezivezy teo zany na nandrindra mihitsy zany Andray Amponomerina satria lasa sopitra Antananarivo mihitsy io be tsy mitatatra io saingy zao tonga ny fiainana moderna fiainana rehetrarehetra de nandeha taona nandeha volana de tonga i dadabe tsiranana de zay teneniko anareo reo zavatra eo zany efa tamin'ny andro tsisy nitabataba mihitsy hoe very zay tanibarinay majiny fa tombotso rehefa tombotsoany be sy maro tompoko tsy azo ivalozana tompoko de tonga dadabe tsiranana natsapa am'izay hoe efa mitombo zany vahoaka zany de zao namboarina lo sady nanao Taninarenina anio Ampefoloa sy Anosy io de tsotra natao dôly hatramin'ny hôpitaly Azera io zavatra nataony io ohatrany fotsy zaho
vavolombelona tena vavolombelona mbola velona nahitan'ireo rehetrarehetra reo onaona doly sady mbola jeune kely ianao tamin'izany ia satria zao tamin'ny taona aloha ataoko teny français fa miala sika fa azonareo tamin'ny taona 1965 tompoko niforony zany hoe CIMAD zany Société Immobilière de Madagascar zany hoe nitambarana na orinasa roa de SIM Société Immobilière de Madagascar niforona tamin'ny 1961 de SEURMAD Société d'équipement urbain et rural de Madagascar niforona tamin'ny 1962 reo nitambatra navitan'le CIMAD de reo CIMAD reo zany asa raha hitanareo amizay nanao trano be de be de raha eto Antananarivo fa onelanelan'izay nantony dadabe Tsiranana koa io hôpital HCRA io izay vita tamin'ny 1964 raha tsy diso fa lazao fa diso teto amizay tonga ny fanarana tamizay tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana hoe mando hofatrano mandritra ny 5 taona ianao tovatrano saza zany de enao ny tompony ataoko ngamba fa le taranaka le olona nandoa hofatrano tam'izany taona 70 zany tany mantsy ny vita dolo ny trano de fa tompony dolo de sokafo tsara amizay sofinareo sy masonao fa zay le manao fanadiadiana journaliste d'investigation fa sy resaka tany raha eto Antananarivo trano vitan'ny CIMAD 5724 be de be ihany zany dimy arivo moa zany mahery efatrano roapolo sy fitonjato sy 5,000 trano nataony CIMAD de ahitanareo fa tsy tantara valamatra reo trano reo de hitanareo Ambohipo ao Pefilo Ambo de Sotry ao 67 hectares ao Manoseza ao Nalamahitsy ary any Etosy mandainga so tsy mandaingy ndana jerevo sy teny anaran'ireo fa zao le CIMAD misahana amin'ny Madagasikara ka de zao nanao trano koa izy any Tsiranana trano misa 480 ao amin'ny cité atao hoe la Cime any Dego zany misy o tsy misy io ao Ampavoa any Fianarantsoa trano misa ao amin'ny 70 ao Tarandolo misy sa tsy misy zany ao Mahajanga trano misa 750 sy 500 ao Manjarisoa Tsaramandroso misy zany so tsisy ao Manakary trano misa 330 ao Mbalakaza any Mananjary trano misa 730 ao Andranomamy de ao Tomasina trano misa 220 sy 700 ao Valy Pension Belle-Île Rouge Beryl Rose afarany Toliara trano eo amin'ny 100 ao Belo Cité Sizal bon zay zany le nai dadabe Tsiranana nanita nanana hevitra misy fatany fa tombontsoa vahoaka zany hoe manatrano zany retrouver la dignité tanao hoe talohan'ny Père Pedro zany de fa nisy mpitondra teto Banatsilo amenatrano rangary olo reo inona madiso an'izany mamerina tsisy resaka politika eto fa so hitsanjay piso disa tsy any misy ity fa zay le izy fa nitarana fantatra fa omby de mampalina am'izany nefa zao de tsotry tonga ny amiral izay tena manana stratégie tena maramila mangirina de indrisy nanomboka toe tompoko na faly izy na tsy faly malala koa izy nanomboka ny grosy fahana ny firenena satria zao zaho tsy hita hoe bokomena sy ninanina zao izy natao an'le fanjakana mia état providence zany hoe enao zany etoana do zany fanjakazana zany mianao fa lazako anao be debe ny malagasy tena miaka fotsiny zao e teo nanomboka ny grosy fahana satria na io lalamby io ara de lasa ny vazaha azonareo nisy ndry zany lalamby mialo sorano train de banlieue manatitra olona ny Tanjombato manatitra aloha alarobe ambony loha misy koa le médaline zany nandeha an'izany tonga tany Enjevo tongotra entana sy olona fa maninona amin'ny anaran'ny révolution foananao zay zavatra zay fa maninona tsy nitoizinao inona sorotsasa mba vita tao anatiny nitondra ny amiral mety itenareo po nanao trano izy nanao fa zao hoe on'olombitsy foana angely izy zay nandimby azo tao koa zay mety itenareo nanao lalana ravalomanana eno na ny vola na tsy hoe amboariny lalana antsaryngy io e fa tsy zay sy tiavany io inona fotsiny mahafolo-pirenena fa ny fody-drafitrasy nanomboka foviana nisy 4 000
za tsy tena anaovy nareo tokony malala nanomboka foviana nisy 4 mato any anaty tunnel tsy amenatrano reo tsy maninilina misy indray any andafy any zao miteny hoe ka zao ary ame velaran-tany izy azafady tamin'andro Ravalomanana izy mba deraina kely pikafana kely izy roapolo natao la réunion nge matadidi nareo e namena tany izy tary akaikikaiky ny ambararatabe makany tsiro mandidy iny tsika misy archive taxi brousse misy tondrano 4000 la réunion rehetrarehetra reo nalefa tany moyen ouest mo de namena tany izy namenininy verina sy kelikely ky reo e ka nareo le tsy mahalala any andafy any tsy mahalala le toetsaina eto aza mampitikizo anany amin'ny anareo any ataovy zay mety ny fiainanareo manana fotoana nareo manao Facebook eo de avelo nareo fa matory miverina misy antony eo zay fotsiny le izy fa tsy namena tany reo de tsy mitoizina tsony de io ndray zao la réunion kely fa io verina de namena trano vy ndray izy zao tsy fatako ny farany fa nytiako hoe vina de zao le mitombo ny tanàna de le grand tanà zany de mba nisangy projet maromaro e de io canal andriatany io nampina canal anakiroa ndray malala zay malala misy ny canal C3 izay 10 km ary misy ny canal GR tokony 9 km le fanarana zany tokony hoe 10 km lakan-drano io manala le ranonorana sy rano avy ampiasainy eau usée tokantrano rehetrarehetra sanginina moa zavatra nitsangy tonga ndray fitondrana Ravalomanana izy moa le niteny raha mbola misy tany totofana mbola totofako de io vokany io vomaly avy ny orana de mbola tsetsina dolo mamasina sy ny rehetrarehetra ka ntiana tenenina am'izany hita vongvongo eto dolo zany tsika reto izy hoe fa telo tapitrisa Tananarivo tsy resaka amin'ny boxe ty amin'ny esplanade aloha fa de ho sahirana marina tokoa zay be ny tanàna manaraka io fa bon tsy mbola tsy am'izany tsika ka zay ny antony nanazavaiko an'le hoe miditra amin'ny hoe Tanamasoandro de nita ao anatin'ity lahatsoatra misy karatany io mazava be misy hoe le Tananarivo zany tsy vita ntsony zany atao hoe Atsimondrano Tananarivo renivohitra de Avaradrano fa tena tsy maintsy hipaka hatrany Ambohitrimanjaka zay zany le izy de io zany no ajariana io zavatra io ka rehefa ajariana ny tany de mitovy tsisy hafa amin'ny tany najariny tamin'ny andron'ny repoblika voalohany tsy maintsy misy tany areniny ao leo anatiny ao tsy idirako hoe inona natao ao fa za mino marina fa tsy zay misy ny targetran'ny Ndiafolorajoelona fa de zay hoe teny frantsay désengorgement hoe efa hokendaroroka zany ny Tananarivo de hitarina zany hoe marina hoe misy koa premier ministre anao resaka valandretra hoe tanàna vaovao fa nitarina le izy fa rehefa fa nitarina kosa tsy maintsy manao tanàna vaovao fa mazava ho azy ka zay zavatra fa nazavako zay tsy hainy le tsy mandinika izy moa le tsy mandinika am'izay fotoana zay eo akaiky ny fino atao teny vazadolo atsona manangy mila volo io e fa tingy ny tena tsy zavatra asa nafantatra le tsy mandiniky matoy io resaka Tanamasoandro miaraka amin'ny amoron-dranony Tomaso io fatadaza amin'io Miami iny mbola tantara iny mitovy amin'ny Miami tompoko le pôza fa tsy hoe Miami sy ny momban'ny sojafa hafa ndiafalintsika mijanona amin'ny Tanamasoandro tafiditra amin'ny loi de finance 2019 io e rehefa tafiditra efa nankatoaviny solombavany bahoaka efa nikeny HCC Tanamasoandro zany hoe na le direction générale ny projet présidentiel zany tokony tsy miditra amin'io tsony fa ny fanjakana am'izay gouvernement zany ary indrindrindrindra ndia azo Andriananarivelo izay mepaty ny aménagement du territoire tokony miara-misaladona momba an'io zany hoe io efa ao vola efa nekena io tsy maintsy atao fa le antony nanaovanazy
zay le mettre la charrue avant les bœufs nataon'ireo tsika miteny zao mbola mivorivory sy fatako ay anao inonao ifandresy lahatra eo de anao selfie eo de aninona de majinika zany tsy fantatrareo koa avy eo tonjanareo sonokely maso hoe aiza moa ny zanakidada tsy tonga de mailaka be io fa tonga le sinoa tena ho lafo dao tsika aza miteniteny foana mbotry manjaka égale la brique tompoko zao fa lodokadolo ny tambary any fa maninona tsy mandrona amitsy landy zay a nytiako azavaina am'le le madinika ngely zao naty gazetiara nge tsy voavidiny fa zao ezaka de fa nitiany mbotry manjaka fa za miaraka amin'ny maro anisa le majiniky amale miteny majiniky nareo za mainty manaiky majiniky satria majiniky nareo za vavety dina dikinina ny tombontso am'zany tsy misy an'zany malagasy tsika samy malagasy itsy hoe totombitana na inona aza mety rebrégre nao mpanao politika reo izy miverse zany tsy mahatonga lavitra any nareo mbola atao robot foana aza manaiky manao robot zay natony nanaovako nyty lahatsoratra azay ny fanazavany namana zan'olo mambazavy iny zany eo manodidina zay resaka fanazavana ny resaka hoe tany sinkarana de nao miteny hoe mpanao politika sinkarana mazava ho azy ake zany misy zavatra ambadika fironiny sasany amin'le situation diny ambotry manjaka ka izay mifandeha kalengy zao okazava avy mifabatra ojo izy professeur Zaferber zay nareo majiniky reo tambanareo ho totsitra fotsiny ina fa tsy io ngeny io antony velomanareo fa za manao mampity sakabelo eo re nareo e maninona tsy azavaina fa efa tamin'ny tonandro ke tsy maintsy hitariny ty maninona koa tsy tenena andeha nareo makany New York na zao tena hevitra ray nareo misy tsy amfandinian'io ateny hoe mpanolotsaina za zao mpanolotsaina zao nylazako amin'ny filoha tsara tompoko le tanamasoandro de zao aho nanaovatsitsy azy reo olo reo ahoana fandraisana lahatra azy tsy mahafaty tompoko bariary nahita hevitra ihany nandehanana any amin'ny Egypte maro misy volaloha fa reto ary asaivo tena solo tena majiniky fa tsy nemody misolo teny reo tena majiniky misy alefaso atsy Maurice tompoko reo olo reo efa tsisy vizamako ao za tsy miteny herinandro 3 andro 4 andro asaivo any izy mijery ahoana zany tanàna mandroso misy fanamboarana foana efa nanazavako nge ny ministre ny serasera tao anatin'ny toe-javatra ohatran'io namana zan'olo mambazafy ny hoe efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo olona reo ary mety mbola hitombo avy ro hoe ny telo eny ary raha hoe fambolena sy anina tokoa ny tiano atao eo anivony tany zay ho amboleny fa ny tombotsoa iombonana ao anatrehan'le sehatra ny foto-dravitrasa atao zany de ho atao ary ny filoha koa ny efa nanazava ihany koa tamin'ny fotoanandro hoe sy efa nilaza ny tena teniny hoe andrasony fa ny teny izy hatramin'izay hoe zay zavatra voakitika de tsy maintsy tadiavana vahaolana fa tsisy fanana amin'ny vahoaka madinika zany kitikitiana na sahala am'izany ny zavatra mahagaga nefa namana zan'olo mambazavy misy mandika le zavatra hafa tsy tafapetraka amin'ny zavatra tokony hoeritreretina nefa efa misy zany lara-pahamena zay tena hoe fananganana n'le foto-dravitrasa indrindrandrindra mitaratry le hoe tanamasoandro tsara ngamba zany de hoe mety tsy ho azo mpiaino tsara le fanazavana sasany ny sasany mety ho azony fa eo am'le hoe ny madinika sy ireo tsy madinika izy io zany zao le hevitra ngezabe mivoaka amin'ny gazety zay soratanao hoe ny madinika sy ireo tsy mandinika ny zavatra izy zany de hoe aiza ho aiza am'izay ary zany ny tena tokony ho lanja ny reto vahoaka ary ny fanazavanao zany de hoe misy mamita vahoaka ao ambadibadika ao mamitako olona satria araka ny teninao mbotry manjaka zao brika mampalaza azy fa tsy tanimbary zany nefa de nososeny ery am'le resaka fitakiana sinkaraza very ny taninay tsisy ambolenay tsisy an'izao fa olana koa nefa ato efa misy nasosoka tsara aiza ho aiza am'izay ary zay le hoe ny madinika sy ireo tsy mandinika zay ngamba zao le andray ny atso ataribitsika ka zay oa le izy oa na ianao koa azy zao tsy mazava nefa itoko kaikety tsotra nge le zavatry amin'ny zavatra nanjoany akamaron'ny olona zay hoe madinika tamin'ny nandritran'izay 10 taona lasa tamin'ny filoha mampiany iny nge fa leo mbonanana ny olona ny olona am'izao fotoana zao ohatra Masina Tomasy tsy mino maty izy avy nandevina zany lazay ny filoha Andradrely zany lazay ministra Lalatiny zany théorie dôle zany izy mila tonga de pratika ka amin'ny pratika ho azy zavatra tsotra le madinika le olona hoe ho asany izy zany zay nandeha ny mpanao politika azy hoe nareo ho asany dôle ka tsotra fotsiny
vola ve tsisy so rananana tondra misy olona atao ambotry manjaka netiko to Maurice zao any misy manamboatra foana ao hoe inona natao tanàna mandroso iza mahazo tompontsoa ina le tompontsoa zay natony tsy dirako hoe anao hoe ade ahafatana ny folo hoe ao ngy tena isy avenue ngeza be isy trano tsisy trano zany satria zay hoa mandeha dindrana ho aly izy tsika indry lasa misaoty be sonovy eo any netinao amle le madinika hoa de reo mponina reo tsy mahalala mibeasibasina ambony sy ambany atao à gauche zany de à gauche atao à droite de à droite de tonga koa le mpanao politique ary le tsy mandinitra le olona misoazy teknisianina tena enjana be nefa ny sarety ataony alohan'ny omby sandy tsoloko na le fandro hoe na fantatra nge ho fantatra ihany iza nandovo voly ao anatin'ny loi de finance ngy hoe fa ahona no andraisan'ny olona le adhésion io nge hoe utilité publique na nitranonao fa bon ilaina io lalana naovan'ny tunnel lasa nge utilité publique be sy maro hoe fa le iza ray majinika zany efa hitsahan'le mpanao politique e lasa sonongy lasa ny andrajoelona ngy tambarinareo le akaiky ny andrajoelona nzay mafoloa azy nge izy efa nanipy anao zao tsika anjaranareo le tsy mandinika le eritrereto expert anzay zavatra fa ny nataony angy tsika miteny zao tsy ilaina ngy ambe amena trano andy fandresy lahatra eo e makanesy anao makany ary zay ny antony teneniko anatin'ity lahatsoratsy ity mety ngamba zao satria nahiry lizy izy mipoka mampimengy poka ny zavatra vo mikopaka daoly fa izy ty mandeha ho azy foany lalatina ve de tsy alana an'zany lalatina toko lalany mbola zanjoko be depe sady mpanao gazety koa tsy alana an'zany ve hoe gouverner c'est prévoir na zao ny soratako mihitsy ty afarany ty mety midina misy ny filo manazava kanefa zao azarina an'izay ndray le hoe tsy anao vo mainky tsy anao inino reo tsy mandinitra reo fa miny marina fa mivay olana io raha midina any ambotry manjaka ndrafolo hoe manazava azoko zany tianao resana de misy atao hoe manolo voanany folo ihany zany tsy ihany oka zava anao misy mazava fa izy ty ve andrasana azy foany jereo fa izy manao zavatra mandeha dolony fa zay ngy le hoe azafangaro ny théorie azafangaro ny pratique izy io lereo miseho zay le hoe tsy mandiniky izy miteny io miseho le président nge tonga de tompontsoany azy midininy jereo fotsiny anaty Facebook izy mameno sary eo selfie daoly maiky ire andeha anao selfie ry miaraka amin'ny folo miaraka amin'ny sino io aiza zao le sary aiza zao le madinika nareo nidina tany ambotry manjaka aiza le madinika manina tsy alaina sary efa azadiny fa naenregistreko daoly ngy sarynareo reo e io jereo vao aiza le madinika io e ambony fefolo daoly ny kely maso ny expert rehetrarehetra de ina aiza za zao mipetraka any ambotry manjaka ahoana nandiniako io hoe tena lasa mivaza tsy mivadiko lasa mivaza fa lasa ny sonony tanitsika tonga amizay zanakidady hitanao fa efa teneniko anareo de aiza zany nitoeran'le folo amizay fotoana zay angy le problème zao fotsiny teneniko rehefa tonga amin'ny fotoana akay fa tsy volana mpitondra eo enao foana responsable ny collaborateur anao fa za tsy miteny enao ny diso non enao manao directeur raha misy olona manana leadership eto Afrique io andrajo ilo ny tena leadership zany hoe mpitaritsy sainga io tsy vita mivavatra io na le toetsaitsika gasa mahalala mahay misitona midina ambany zay ny tena maso coupe du monde tsika amin'io miresaka am'izany coupe du monde jereo nge momba amin'ny barrière zao tsy amena vola prime fa zay afatsay afandre zany rehefa malgasisation zany le tantara de jefa tsika zany zany voozona mihitsy rehefa raisiny jasany zavatra tsy anjary de nefa rana lasa folo nzay lasa tsy maninino miteny an'le vola prime barrière no entre parenthèse efa nomena le vola fa tsy tonga le mijareo nazavainy Béatrice Atala hoe any amin'ny BFV le tsika mahay fanilika be ailio ty amizanao amabazary manomboka rehefa vity de hoazoko mamy Patrick tsy napetrano ta azafangaro dony rehetrarehetra za manazavy andeha teny a mbola ataoko satria tsy tazany pieny fa ty zao no amin'ny YouTube zao mahita ho page be zao adiny zalany anarako afantatry ny olona foana iza nanoratra azy any iny tiako aviny zany tsy miaro nahafatany tsy manenjika afatany fa za tiany tsara ao anatin'ny savaranandro malagasy vahoaka malagasy masy mandidy mbola hatra am'izao tsy masy mandidy zany ny folo tonga dizy rapide be TGV anao zao tsika fa zao izy mieritreritry hoe expert daoly manodidina azy
mipoka le zavatra zay vo io miakatsakatra tsehatra dolo ny rehetrarehetra de lasa mikototo be de mazovana mpanao politika ka tsotra izy za tsy miteny hoe ianona roana za mpidiro za tsotra fanazava za tsy tendrena za tsy aka nitoeran'izanizy mety amiko zao tsy mety natao tsy maintsy mitena mety natao manampy ahy fa zao itendreo am Facebook raha manana karatra TGV na mapara na ino zay na hoe karatra PSD na arima na inona de alefaso aty tsotra ngely izy zay mazanora mambazafy ahy vo vita ty fandarana ty de tafiditra anaty tantara mitaranako anirena mety iteny raha tsy nanao fa manino papabe tsy niteny nioara fa niteny ara namana zanora mambazafy no vahintsika teto amin'ny fandarana okazavana metraka ny teny toerana io mampanao gazety azy atao anatin'ny famakafakana sy ny fanazavana maro samihafa teo amarana fandarantsika namana zanora mambazafy inona no ameza no teny rehetrarehetra tamin'ity fandarantsika ity ya misaotra mandeha tokoa ny lera fa zay lazako anareo ny lina am'le resaka madinika sy tsy madinika io de onana efa natoko anaty Facebook le izy de madagety koa de afa ao anatin'ny la gazette de la grande ligne fa zay tsy ady amin'iza tsy ady amin'ny filoha tsy ady amin'ny madinika tsy ady amin'ny mpandinika tsy ady amin'izaniza fa manazava manabe tena anjara hitako mampanao gazety ahy de tsy maintsy miala amin'le fahazarandratra rehefa tonga eo de manao zesepatany tsy mety mihitsy zany satria hoe lasa mamoy fony sasana any aminay de taona mo fahazareo ny ao ka tsy zany mihitsy satria za atsa am'izay nampanao gazety fela ihany de nya le savaranandony io na tamin'ny lalam-parenenan'ny repoblika voalohany marina hoe nalay tahaka tamin'ny frantsay fa mitendriazy le ny ao hoe vahoaka malagasy masy mandidy ka ohatr'izay malagasy mipetraky eto momineto mateto alevineto zao fitondrana vaovao sy vola nefa ohatrany misy zavatra somary mampanahirana nefa tsy maintsy teneniko fa de angamba anaovanao fandarana ndray olo-kafa ndray mba miteny fa maninona loatra reny rehefa mba malagasy manao zavatra manao orinasa manao zavatra mba mampiditra mpiasa ny tanora fa tonga fitondrana vaovao de tsy maintsy misy tsindry foana am'le ao anatin'le any ambonimbony tsy takatsika ao anaty lapo manentrofentro manao antsonjay ole rehetra efa ampy ty zay resaka télévision nanjon'ny andrajola tamin'nisy PDG-ny indretina tonga azy nanao politiky ravahana fotsiny 2 milliards ny vidianana le télévision le panneau etsy tany meny etsy tam'izay Patrick Cameramana nambetanany ilay nantsozay tsy anaovana an'io de aveo zana mivavy ndray nampanaovany mitovy amin'io fa tsy za raha zay nge de tena iady amiko mihitsy nge ny farany de fa miteny any satria tsotra mbola misy orinasa zao mbola atotsy hoe efa teo foana misy mbaovao mivela de fa sasany ao ihany de tea andrava laka fotsiny da atao mitovy ohatrany hoe anao zao mivarotra mofo gasy ety amin'ny fidirana de mandehibe bonbon coco mofo coco anao de fa mahazo fahefana kely atao amin'ny arena de te asaivo miala io bandy io de miala io tokoa zany mampipatrika de olany miavako napetraka eo ka mitovitovy am'izay le izy fa zao nareo io fa mila voatsara de hoavy no fitiaroany ary za tadidinareo rehefa miteny rehefa manoratra tsy maintsy mba misy pofo mivangana foana fa tsy manano foana tsy mercenaire matoa misy mpanao gazety tratra nanto zay sana tsy nanao tsara ny asany ary za tsotra ny fiteny amreo namanireo ohatran'le farany hélicoptère tsy hita misy de tsotra na zao ny principe koa ataoko teny frantsay dans le doute abstiens-toi rehefa tsy mazava amiko ny zavatra atao rehefa fanaovany gazety nanaovana resaka tsy mety za tsy ho namana mihitsy zao ary tadio ty farany raha ray fa valiko raha koa ny namako tompo fa de zay sotra anareo nieno mialatsiny zay olona tsy de nazava fa io tsy maintsy hipotro amin'ny YouTube io de misy sary io de ho hitanareo le t-shirt volomboasary de samy tsara dôle mandra-piona tompo
Kazava. Fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny 2 atoandro ary ny famerenana dia amin'ny 7 arivo.